Fa ivadika lafim-baovao hafa kosa moa isika eo amin'ny tontolon'ny fampianarana sy ny zava-nisaina anivon'ny anjery manontolo eny ary manoloana ny fitarainana sy fitakiana izay nataon'ireo mpandraharaha anivon'ny Université n'Antananarivo akatsy dia nisy ary ny fihaonana izay nataon'izy ireo sy ireo tompon'andraikitra mpanjakana andiniana manokana ny fandoavana ny karaman'izy ireo androany. Mahakasika ny fahatarany karaman'ireo mpandraharaha eo amin'ny Université Antananarivo dia nanatanteraka fivoriana izy ireo niaraka tamin'ny tompon'andraikitra mpanjakana mba hijerena akaiky sy hamahana ny olana aingana. Nambarany solotenan'izy ireo tamin'ny resaka izay natao taminy fa tsy mitovy ny fandraisan'ireo mpiasa-mpanjakana ny karamany sy ny fandraisan'ireo ny karamany na dia lazaina fa samy mpiasa-mpanjakana aza. Ny andreo mpandraharaha eto amin'ny université hoy izy dia tara ny fandraisana ny karama. Raha toa ka ny faharoa amby roapolo ny volana no afaka mandray ny karamany ireo mpiasa hafa. Fototry ny olana ho an'ny mpandraharaha ny université zany dia olana ara-bola resaka karama amin'ny mpandraharaha ny université. Dia tsara ho marihana voalohany tsy olana eo amin'ny présidence ny université Antananarivo sy ny mpandraharaha ny université Antananarivo le izy fa olana ara-bola avy any amin'ny tompon'andraikitra ara-bola any zany ary efa matetika miverimberina ny fahatarany ny karama amin'ny mpandraharaha ny université izay tsy miaraka mivoaka amin'ny karama amin'ny mpiasa-mpanjakana. Nambarany ity solotenan'ny mpandraharaha ao amin'ny université ihany fa efa nisy ny fifanarahana ny 7 May 2024 saingy ireo volana taoriana izay ihany no vao aja izany fifanarahana izany. Tapaka nandritra ny fivoriana izay notanterahana androany ary fa ho hivoaka ny karaman'izy ireo. Nambarany ihany koa anefa fa tsy hanaiky ny fahatarana izay misy intsony izy ireo.